olona rehefa ao anatin'ilay fonja dia ohatran'ilay verisaina izy tsy hainay hoe nahoana fa na ny daty mijeran-tao tsy hainy ny anniversaire ny tsy hainy ohatran'ilay olona mazavatra zany fa mity zato dia ino ilay zanampina izy zany nalamizany sy mapetrarehetra zany dia mandeha hoe lafiny administratif ny olana mahatonga an'ilay zareo amin'izay any eny amin'ny fanatsarana tokony atao amin'izay rehetra fa miasa akaiky be kokoa ny administration ny fitsarana sy ny fonja zany tokony sy fiarah-miasa tsara zao dia zareo koa ohatrany tsy ampy olona dia fahitanay anazy. Mais deux causes faciles pour population, donc c'est le MTL. Saka tena hoe cause fahafiry fa anisany fotsiny. Dia tao anatin'izay fotoana izay ka misy vakotatana asy efa hoe efa miasa ny avocat référent miaraka aminay fisy namanao hatria zao zao 30 cas lasa ny avocat dimy efa tena andala arakaraka satria posavy arakaraka dossier dia zany tena tsy miditra mihitsy amin'ilay antony natamiasiny iny hoe efa voakarakara hoe Oui, tsara. ka zany efa tena varina 30 cas vao hay amin'ny Avocat. satria lava be ilay procédure atao fa tsy mora